atolotry ny radio Don Bosco anareo izao. Tsy nipitia nosoratany Andro Fitiavana. Ireo anome ainany tantara Vantsoa, Lemeky, Arliva, Ony Miajanirina ary Tahina Nantenaina. Nandray feo Tovo Razana Mamonjy, Nanatotosy Ony Miajanirina. Manina ho atsika raha mba mitady mpanampy Patrika? Miaino avy enao? Inona? Teno koa izany. Efa hoe manina ho atsika raha mba mitady olona nampy atsika sy mba hoe ho namako ato rehefa tsy oreny ianao ko. Zay ataonao any re. Za fotsiny tsy mahavita mitady. Ny karamany koa zay ataonao any. Ianao mantsy ny mila azy fa tsy za. Za koa ny tokony mba avelanao andeha hiasy. Maninona? Zaniko. Tsy mahazo. Metsena ianao mahazo mivoaka any dia tady avo haingana izay hanampy anao. Rehefa mahita olona ianao dia izy amin'izay no mandeha metsena. Ianao atao trano ihany mikarakara ny tokantrano. Ary tsy zaranao ve atao ohatra ny vadina mpanjaka ohatra izany? Mila raha ohatra ny ray ny zafilemena tsy. Ka za koa ny mba niteny taminao fotsiny fa efa nahita. Avan'olona avy any ambanivohitra any izy. Efa misy sady. Tsy miasa ary ianao efa zany ny seranao any velany any maika fa hiasa. Roviana zao no tonga ao zany olo zany. Rapitso. Jere moko. Raha tsy manaika zany dia ahoana? Dia ataoko ahoana moa fa dia naveriko nody izy. Fa zao amin'izay vola fanomezako anao reny no hanomezanao ny karamany. Tsy afaka manomeny ankoatran'izay aho. Ianao ary efa manahirana ko maika efa mbola isy anampitsotraka koa ato zany. Tsy maninona. Zary zany trano zany marina mafy. Ty angambo zany kia. Ale tonga dia dondombo avy hatrany. Ody e! Aize olo? Iza koa ary zany olona tanavo be zany. Tsy tany angamba hoe misy sonery ao. Tsisy maheno mihitsy ny zany. Aleo atsona le madama marina ka. Madama izy andray moa le anarany teo. Nina, zay le izy teo. Zay mihitsy ny anarany. Ody madama Nina e! Ory madama Nina! Avy anareo e! Dala ve zany? Nina! Jereo zany adala ao mbavady zany fa maka reny tsofina mandreraka sy. Ory madama Nina! Ho avy. Izaka ianao azafady? Miaraba anao tompoko. Ato ve ny trano zany madama Nina zany zafady? Fa izy ianao? Zily de narako e. Neny Ramatambe no naniraka akaty fa mitady mpanampy madama Nina de tonga hitady azy. Zany izy ka. Mandrosoa ary? Kosa. So de mba misy elika aloha atoko. Tsy misy re ao fa mandrosoa e. Ary inona na ela be anao tany? Ohatray. Ary iza koa io? Manao tompoko. Izy le olona Patrika. Aza mijanona eny fa mandrosoa aty an-trano e. Dray. Esory aloha ny kapa dia vaovao tsara ny tongotra fa enjana be mipetrary sotra tompoko. Zao tsy misy idirako izay ho resahanareo eo fa tsy maintsy mandeha zao. Ela kosa amin'ny sasa tsara ry ambadiky ny basan ery aloha vao afaka miditra amin'ny etapo manaraka fa masiso be sady maloto. Zay fa lasa. Tena ohatran'ny masika be izany ry madama. Eo hoe fofony kely zary madama raha tena masiso zany marina. Mipetrary ery sila fa ianao ve dia tsy atsapa ny tenanao Tsy haiko hoe masiso ny ako. Elako tsy ny aloha ny momba ny Patrika fa iny mihitsy ny toetrany. Ary andao aloha entiko any amin'ny efitranao ianao dia avy eo afaka mandro sy makaina. Fa angady tena masiso marina zany ry madama ny hoe mila mandro Efa nikikisako tsara daholo ny tsokoko talohan'ny akarako taty. Tsy misy an'izany rehefa reraky ny dienao dia mila mikobana kely amin'ny rano mafana mba azo aina tsara. Vy. Patrika fa azan'izay moa fa andeha ho any amin'ny dokotera ny atsika an'io
Nenao koa. Fa mifiry zao? Amin'ny valo. Misy raha mafana? Efa vita daholo rehefa aingany. Madama! Mato kelahy mandondona ty vao miditra ty fa tsy mahazo maka ty amin'ny efitra ety lahy. Azafady Ramsia, ka efa tonga konge le mofo nividiako e. Danonareo midina any fa ho avy anao ahoana re mivaly ny fitiliana nataonay roa e. Fa hoaiza-kenareo ry madama? Ho any amin'ny dokotera izay dia avy any etsy eny. Tonga dia ataovy eo amin'ny efitra fisakafoananao ny dite sy ny mofo fa ho avy any itery zavatra kely vetivety fotsiny azo ambadika azy. Eny re ry madama. Mba mampimebe koa ny paozin'le Ramsia teo ka. Ka ile ry ratsy be. Mba antiako aloha ry madama ny an'iny. Na zaza mbola bogosy. Mbola tsy nidina ihany anga Ramsia? Zily adiniko ny teny taminao fa tsy tia mofo gasy ange Ramsia ahoana hoe ry madama nina? Mba miaingitraingitra koa ny izany ry madama e. Mofo tsara be sady mamy io de tsy tiany. Atokanety aloha mofo topaina io azy de ampirimo ireo mofo ireo hoaninao rehefa anao niny. De mba omeo kely roa fotsiny aho hoaniko. De ho daholo ve zany reto mofo anankivaly reto ry madama? Eno fa ampirimo tsara. Ohatry arina koa ty mofonao ty? Efa io reny ianao Tarabe sika fa andao tonga andeha ka. Io ty ny tapany zily raha hoan'ny lahy. Sotra Ramsia. Miarabanao dokotera? Salama Monsieur Patrick. Aiza madama? Ao izy fa tsy navelako niditra aloha. Aleo aloha mba zarery no mena ny valo ny dokotera. Tena tsy mety Ramsia. Aleo izy hiditra raha ho ihany. Mantsona ianao seria. Manao ny dokotera? Salama madama. Sao e? Ihany tompoko. Rehefa natao ny fizahana rehetra de tsy afaka ny fampiteraka mihitsy nareo roa. Azafady raha mahitsy be ny filazako azy. Fa ahoana dokotera? Mila manaraka fitsaboana kely nareo vao mety azo zazy e. Ny ray aminareo roa ihany mantsy no misy olana kanefa mila miaraka amin'ny tsabotena. Tsy za kosa aloha. De inona zany no ataonay dokotera? Zay fanarahana fitsaboana izay ihany ka. Tena tsy vita zany. Fitadiavam-bolanareo dokotera fotsiny zao zany. Andao de ramatoa. Andao. Veloma dokotera. Mialatsiny re dokotera. Veloma ianao. Ndray zany fisotoana ny tirangati ny vadiny. Raha mba fatany mantsy fa izy mihitsy aniny tena olana e. Manala baraka mihitsy ianao ty ry Patrick Ka maninona? Maninona zao raha mba ninona aloha zay tia ny dokotera ny tenenina teo mangina ianao e. Ary ntomoramora ihany ny fiara fa mafy loatra ka. Patrick miainao avy ianao e. Lasa ianao midina any raha izany ka. Midina ho andray any an-trano fa presaka. Miofre ary andehanako bus e. Mandehana tongotra. Ry madama. Taraiky be nareo zany vao tonga. Efa amin'ny efatrora rivana izao e. Efa ho Ramsia? Ohatry. Fa nga tsy niaraka ihany moa nareo teo e. Fa maninona ianao zany ry madama? Mbola misy mofo gasy efatra ny ao ranony ianao e. Madama. Fa aiza ke ho Ramsia e. Ary oka koa izay matama-matamanao ry zily fa mankaleo ka. Tray. Ramsia zany koa tsy haiko hoe aiza. Azafady ary madama raha natezitra anao Aloha andeha nidy vavady aloha. Iny kay Ramsia. Aiza Nina? Lasa any ambony any izy. Nina! Ora matotia! Fa maninona ary madama sy Ramsia reto e. Aleo aty ambany aty fa sao dia ahita loza eo koa. Fenao ty ve marenina sa mitapininona ny sofinao e? Inona moa mbola tokony hitadiavanao ahy eo koa e? Zaza de isehona amin'ilay ohatran'izany tamin'ny fianakavianay mbola tsy nisy an'izany tsy niteraka izany mihitsy. Inona no tianao atongavana? Enao nefa mpijangajanga sy mpanala zaza tany angamba taloka.
nanenenako mihitsy nanambady an'ity. Aza mifametapetako ohatran'io a. Mbola tsy nahalala n'izany fitiavany izany any natalainao. De sanao ve miteny an'izany ihany ko? Efa pirofo mivaingany zao. Sady iza koa no nahita an'izay tany taloha tany e. Aleo sika misaraka. Tena izay no ilainao. Jereo nery ninay efa 5 taona izay nivaditsika kanefa nahazaza ray ary tsy misy akory. Ka sitrapoko ve? Aleo zarangay tady any akafa. Andray ry Patrika. Maninona nefa tsika raha samy mitsabo teny? Tsy mahavita an'izany aho a. Manomboka androany a tsy mivoaka n'io varavara n'io tsony ianao. Mazava. Aleo mandeha manala va tsy? Vola sakafo ariva ry madama. Madama ô. Mbola ao nga raha 7 heures zily. Lasa nyritina be any iziko. Fihinana nazo aniny. Misy olana nga nareo ry madama? Aza misalasala miresaka amiko fa zany eto foana sady manohana madama. Misaotra zily a. Tilo misy 3 arivo ariary de zay vidiana hoano ataotsika laoka mety foana. Ay, anana zany mety? Mety daholo re a. Zay ary fa lasa aloha zany ry madama? Ie. Ay lety tena Ramose hitako ry zany ary leo mody anatonana hoe. Azafady Ramose. Inona nalehan'ny lahy ty? Tsy zany fa saika mba hiteny Ramose hoe mba pikely any ty volentsena ty va kely loatra ne. Tsy misy hena ne zany ny sakafo tika anio e. Madama ao mampalahelo be mahitsy. Tsy ampafiry ny vomanga sy ny mangazo fihinany lahy tany anaty azo tany le ty zany a. Sady tsy misy idiran'ny lahy koa na manao ahoana na manao ahoana madama. Tsy manana fa tsy tia ronjato ty hividianako sigara fa ndany lahy aloha mandeha miala any. Raikosa Ramose. Ka zany noho izy ho fa ndany lahy mandeha any. Manjoto rano ty fotsiny tsy. Salut daholo a. Bonsoir chérie. Ay lety e. Fa maninona ny Ramose anay no ataonao bisou? Tsy mety koa sory kiala. Fa iza koa ty tambany fohy tabe ty. Zany zily de aninona ianao e zany zily. Aleo ahy ela mandeha any am'izay. Eny andeha mihitsy koa e. Sady efa miariva mihitsy ny andro fa tiako fantatro ao fotsiny fa efa manambady olona daladalanao io ry madama. Efa fantatro fa tsy rarahako e. Ay kosa. Zany ty no matoa izy eto amiko fa tsy any amin'ny mpiandry ny tranonareo akory. Vita ny sakafo ry madama. Natory be ianao tamin'izaho avy niantsena de tsy nitairiko mihitsy aloko. Zany ve? Eno a. Efa tonga nga Ramose? Mbola re madama fa aleo izy hoany a. Fa mifiry zao? Tsy arazo loha jereko tsara hoe amin'ny 10 alina zao. Sao de mba maninona any ary izy? Mino afa tsy maninona zany izy madama. Mitsangana ianao sakafo fa angatsika ihany ane ny sakafo tsika e. Fa inona nataonao? Lasopy. Efa ariva ihany teo vao niantsena de tsy hitako tsony zay tokony hovidianako. Azafady raha naharitrela loatra atany rery madama. Tsy manina rehefa ho avy ahy e. Ay, tonga de hidina zany. Ie. So de mba ho babeko ary lo madame. Zany ka bokony ihany jereo no am'zao. Io. Aza manany ihany eo rery zily fa mbola mahazaka any tongotro a. Ay, alasa ary aloha zany e. Yo. Ay, sary ianao ry Patrika. Iza amitsika ro tena misy olana tsy azona zaza. Palahelo mihitsy mahita madama otroroka. Tena mahita hevitra ranga. Kane mba tsy atezitra azy fotsiny ny atalako. Fa ny mampitsiky kely azy fotsiny tena tanjoko e. Aiza moa ny lamba malotony. Zilia. Aiza zay sakafo eo e? Rasy fa ho avy madama. Manjakely ianao. Zany aiza moa sora madama. Tsy beneso madama zany ninana ny reto. Fantatro ny tianao atao e. Misaotra. Fa misolitika be ny lokomena anao. Zavy. Ary ny akanjoko hoe mety ihany aloha e zao. Fa taiza aloha nahitanao aniny e. Atao an-dakoziko. Tsy tia akantao amin'ny akanjonao a. Akanjo nakizy mipetraka tato taloha iny. Tsy maintsy nandeha nody izy tamin'izay fa naharary ny reniny.
Ay ve, ka aloha zany anaovako madama, mety tsara koa zao a. Mety aminao. Misaotra madama. Ty aloha sakafonao de mahazo to e. Ado nataoko matsiro be mahitsy io. Misaotra. Ary aizany ianao? Ny ary rehefa avy eo ka. Iandran'iza? Alaivo dia avety miara-minana fa aza miandry nefa voky e. Ay, misaotra ary madama. Tena marina mafa tsy afaka mihitsy ty loko meny tika. Tena tsinody ary vesany raha misy tamin'ny alina. Inona moa nidirako amin'izany koa e. Loko menako ary ty manahirana. Efa lasa nivoaka nga raha miserizily? Fa hoaiza ianao madama? Inona ary ty? Andeha hiverina any amin'ny dokotera fa misy zavatra tsy azoko mihitsy. Ay, madama. Aka, sakafo maraina sy nizay teneniko teo. Ay ve, andrasoary. Ty arivo ariary iny de ataovy eo aloha zay tianao. Zay fa mazoto? Mazoto ihany koa madama. Ndre lasy iny madama. Viendrana mihitsy le tsy lary le batrika ka. Ohatra fo teo madama ny lasa nefa ty ny fiara le rifa tonga. Iza koa zany eo amin'ny devon zany. Kay le ty le vorombe mpifoaka zay tratsany iny indray zany ty miaraka aminy ty. De entina ty hatrano mihitsy ve. Tena enjana indray ty Vao le ty tirzily ho avy e. Tsy ty ajejony ty kalo. Reza koa lesy ty pelaka be anareo ato tiry pa. Fa inona ty ty nahazo an'lahy? Androky seritra fa midiridiry be ty izy jerena e. Tena efa mitapy lahy. Ary aizy nina? Lasa ny dokotera izy. Tsy efa miteny an'lahy ve hoe tsy mahazo mivoaka ato iny? Inao aza tsy niodiko. Tsy asa an'lahy zany. Ka tsy aleo ve akizy janonany ary an'olongelona tsika eto fotsiny. Anaovy dite mafana aloha zay mivady de mividiany la briosy anakefatra de asody be radolo ao anatiny. Tsy manam-bola angesika ramse. Iletsy de aza dino sigara. De ario any koa tony ranondolana sy mofona dalo tony fa makandoka. Aza tao an'izany reny sakafoko madama fa mbola hoaniko ane io e. Ka tsy eto elany tokony hinanan'io e. Andana aingana am'izay de mba asasao ty tarehan'ny lafa ohatra n'ireny inyreny ka. Eny ary. Manao any ianao dokotera? Salamo madama, mandroso. Inona ny vaovao? Misy tsy metimety? Mba anontany anao dokotera fa tena tsy milamina mihitsy any izay mivady amin'le hoe tsy miteraka e. Inona kay no tena antony dokotera raha tsy madiso? Ny tena marina anie madama, rehefa natao ny fikaroana sy fanadihadiana dia tsy ianao ny olana fa mivadinao e. Misy sela tsy ampina marefa avy aminy. Ka izay ny tsy mahaty mombana ny fiforoana mitsaka eo aminareo mivady. Ay fa re. Efa nianaranay marina izany. Tsy mila azavaina be intsony dokotera fa azoko misy fanafody afaka omena azy ve nefa? Mila mitsabo teny izy. Zay aloha zao ny tokony ataony mba ahafahana mamaritra ny fanafody afaka omena azy. Io fa hiesaka dokotera ny andresy lahatra azy de misaotra indrindra de veloma. Ty misy azoko kely omena anao? Ok zao fa misaotra e. Miraso anareo. De misaotra indrindra dokotera. Ramsi io. Reto daholo ny komandinareo. Ary ela be laha tany Fanga efa raha mare be mihitsy izy zany. Meo reny de mandeha any lahy mialany fa manelingelina. Asa koa ay. Maso to fa mivalina anaovanareo mofo gasy keliko sy ny ditiako ny natoko. Io ary ny dite andre. Misaotra. Silia! Ziny! Fa misy de. Ratsy ny zavatra. Adino ka nandora paraky. Trano vonkosiako ane io e. Ary so de veriny ty fa inona ary ny sipa ninana an'io? Fa misy inona ki? Ahoy andramako. Oe!
finona ny nataon'ny latato ny masira be ohatran'io e. Akay, fa tena sira indray zany lasa tao zany ko. Lasa amboariny lahy io aingana. Dre, ary inona koa ty mofo maina be azo itorahana lik ty? Tsy nisy mihitsy fa mofo gasy daholo mibetsaka aniko. Reo sisa ny boreo sitako tany de nividiko e. Tena tsy menatry ny amin'ny savy mihitsy ty paka. Iny am'izay ary madama anay fa tonga. Miala am'izay ty andrikala. Tsy misy miala zany eto. Ahoana Zily Ay, misy vahiny ato. Manao ana tompoko. Salama be tsika. Patrika. Niverina tany amin'ny dokotera. De maninona? Ka tsy aleo ve letitsika mandeha amin'izay loka. Ho any amin'ny toilette kely aloha de lasitsika avy eo Andao ary. Azafady. Mbola iresaka aminao ny Patrika e. Mahalala ianao fomba ka. Tsy hitanao nga ny olona miandry ahy iny? Ndana re. Avy eo miresaka. Aleo anjehako any amin'ny WC any ny kalakaty iny. Raha miseko ato variny eo amin'ny fiarany io matsy. Arinona ny alehanao aty? Iteny aminao zary vorombea, fozy, drakaka. Avelo raha misenay na eto any aminao any izy amin'ny atoandro fa mba avelo izy hody amin'ny alina. Aza manadala azy mihitsy ianao e, zay ngamba ny tena mety. Zay, tapitra. De miala any amin'izay ary andehanako. Mba mahalala kely fomba. Mitady fanajana? Iny ianao ary e. Ka nahoana ny de manitsaka e. Samba mivomba manao kiraro anga. Reny aza ny mbola volany ramosianay daholo ny ala tamin'iny. Moramora kely ty vava. Zany ny tena mariny. Tsisy idiranao zany. Idirako mihitsy rianina. Malala fomba. Tiane zao atao aminay e. Sa vola mivarotantena no nazahoana reny. Petra tsara mampiasa anao e. Rehefa tsy mahavita de mangina ny vava. Za tsy maintsy mitenika. Ny kiran'ilona kikisina tsara. Pelaka betso. Aleonay pelaka misy fanary anina toy izay miseho tsara nefa masiso Fizany lazainao fa masiso? Inao fizany ray. Ho hitanao kely anie ny valin'izay e. Ndao arako. Za koa tsy matahotra anao. Farany volana andray ty ry Zily. De maninona ry matama? Aleo re mba alohako tsikelikely ny volanao fa tena tsy manana mihitsy ahy e. Ay ve tsy maninona re zany madama fa niany ahy iny mba atao sakafo kely mamany ambanivohitra fotsiny. Inona moa ny amaika ahy eo e. Tsy vaty tsy zanako velomina. De misaotra Zily Tsy sisoarana ho Zaho mieritreritra ry Zily hoe tokony tady asa ihany aka. Raha mazoto ianao madama tena tsara ne zany. Fa atsika avy any ambanivohitra tony any ambanimbany asa kely zay daholo. Tsy misy an'izany re ry Zily Zany? Tena mahatsiaro tena ho ambany tanteraka mihitsy zany ianao ato. Nefa ianao mahalala ny zava-miseho rehetra ato amin'ity trano ity e. Eny. Manaraka an'izay na avy any ambanivohitra za nianatra teto Antananarivo any ata aloha nanambadiako e. Ay ve. Azafady madama fa tsy hoe asa ambany moa zany fa ambaniny ambony. Iza moa tsy ho ambaniny ambony ry Zily Ianao koa ty de mampimety. De zao koa. Efa nifampitondra ho tonim-pianata ihany ho atsika ka tsy misy matama zantsony eo. Ninao hoe rehefa iantso ahy ianao. Kratsinako. De oroasiko zany Zily. Aza tao an'izany kosa madama. Jereo ne fa tsy tia Zily mihitsy rangaza. Efa hoe ninao Ka sadaikatra be ihany iny ary eny ary. Fa ahoana aloha ny ahafahana hitady an'le asa kanefa ianao tsy mahazo mivoaka ny trano akory. Azo atao re nijery an'izany amin'ny internet na amin'ny Facebook e. Ino zany ry madama? De zao azo miteniteny fa rehefa azotsika antoka tsara iny hoe tsy ho avy eo mihitsy Patrika de hiaraka andeha hitsenitsika de any aza sady mitady ihany koa. Ay, mety mihitsy zany ry madama. Nina mantsy. Zay Sady ianao gadrain'le babako tsy drakaka be reny fotsiny ato. Moramora ihany Zily Mariny zany. Mbola vadiko ane iny e. Ninao ohatry mivady orerako. Manahoana le Zily manahoana dokotera? Manahoana va le tsy ry madama ninao zay? Ay. Efa ela izy zay tsy tatsony
salama vatana izy fa marary fo dokotera. Raha misendray marary saina. Marary fo sy marary saina hoana letsy ka hatreto any aloha dokotera de tsy mba nisy nanontany momba amin'ny madame Nina zany mihitsy raha tsy enao rery. Za rery sisa mba solom-bady keliny amin'ny apahany ao an-trarona eo. Inona? Zao ny tena mariny. Ohatrany hoe za rery ho asisany mba iandrekina sy atokisany mba izaran'izay manjo azy. Mampite hidariko amin'ny lapoaly mihitsy le babakoto be zara raha mandalo aminay iny. Moramora ihany aloha fa tia tsenany itsika zao Hita va marina zany. Iza ny lazaina fa babakoto? Fa le ramse be voamaso be iny re. Babakoto namboarina ivadika olombelona iny raha tsy hainao dokotera. Tena tsy tia mihitsy ane izy zany. Tena alako maizina mahitsy. Aleoko olona tsotra tsara fanato zay miseho miaingo sy manan-karena kanefa fanaham-bibiny eo aminy. Fa tena mikorotana be mihitsy zany zareo zao raha azoko tsara. Tsy te hifosazy aminao ary dokotera fa aleo mihitsy aho hivily lalana ka. Zily. Tsy te ahita Nina ijaly tsony vese? Zay aloha ny tena tiako Tantara ho aly tsy zay zava-misy fa vonina nampy anareo namako efa ela ny ely ty Nina iny. Ka fa tsy teniteneninao hoe za zany tantaran'izany taminao. Andao vidina igny aloha zay vidiny se de any anaty fiarako tsika miresaka tsara de ateriko tse. Sodra betsaka dokotera. Tena tsara vana mahitsy ny dokotera iny. Ary maninona mora iny ny ampidiriko amin'ny madame. Aiza rangaka de mahikely fotsiny ato izy manantena an'le gorille be iny. Ary andeha hoay Zily? Tena saika hiantso ao madama mihitsy azo hoe raha iaraka hivoaka amiko madame. Fa iza madama zany? Tena leo madama ohatran'izany ihany ny antsoko anao fa mahasadaika drabeka. Tena marina. Tsy maninona ary. Fa azafady Zily fa tsy te hivoaka zao dray. Tizy tramiko nga ianao madama? Mba fantatrao moa hoe misy ina ao ambony ao? Tonga indray nga le ragidro be iny. Midy amatrahanao Patrika sy ny vadiny. Inona tsara hoery madama? Zany teneniny azy zao anamboatra ny sakafo hariva fa hoe atory aty hono zareo. Raha tinonako. Aleo fa andao andery madama. Zily ve ahoana? Andao andeha ho aiza nefintsika voaboaka amin'ny fotsiny ko. Patrika ane mbola vady vita soratra amiko fonana manao adalana toy izao azy. De inona nefa ny antenainao amin'io efa tsy anaja, tsy anome taranaka, atao inona fotsiny ompiana ato? Tsy fidiny ho azy ane. Zay indrindra ry madama, tsy fidiny ho azy mihitsy ny ampirafy anao amin'ny vorondolo be io. Zao ry madama, marina fa piasa ny toerana misy ato kanefa mba haino ihany ary efa miteny na dia adaladala aza indraindray. Ina ary ny ty Zily ataoko Zao ry madama, tafaraka tamin'ny dokotera ho aza maly ny endreny etsena iny. Dia sisika mafy mihitsy izy ny alalan'izay momba anao satria fa ela be hoany ianao tsy hitany tsony de niteneniko azy ny marina rehetra. Ry Zily zanga mandaingy zany. Natoky anao ne ka de sanao ve nanalabaraka ny mivady tany zao ny lazaiko anao Ninona hitrangy eo tsy andrava ny fanambadiana izany ry madama. Ary aloha anao mandeha fa tsy mendrika ny ametra-pitokisana. Tsy ry madama, aleoko indray tsy mandeha ka. Mbola sahanao ihany koa zany ny malivaly Tena valiko mihitsy ianao ry madama mba hampiratra amin'ny masonao fa tsy tsakitsahan'ny olona ny atapindohatra ny Ampaladia mbola hiaritra eo ihany tafaresaka ho azy izy dokotera. Resaka inona nefa Na antainga taminao ngamba izy fa hoe inona? Zao ry madama, tsy afaka ny fampiteraka mihitsy ho ny nosy le ramose be voamaso io ninona nataonareo. Raha tsy eo ihany nga izy Zany marinako. Sady efaiko koa zany ahoana koa moa no ahafahan'ny dokotera milaza zany aminao Zily? Tsy mety ane zany Ka satria efa nitery nilaza marina taminy de nitereko ihany koa izy nilaza marina amiko Nambanako tamin'le antsikely hitako tao amin'ny tôbilina ihany izy de natahotra mafy de mibarataka. Fa angaha tsy nampime ho ianao. Mampime mihitsy zany Sady zao arakaraka ny nahalalanareo an'izany indrindra ny tokony anajany ianao fa tsy anaovany ianao ohatran'izao. Orikala tsy mamokatra ty ahoana tsara hoery tava-tsovaly avereno kely eo mivavany lary Zily. Zany izy So de dino lary fa piasa ny elano ato azafady kely ramose piasa Nina fa tsy piasa anao.
tsy anao mihitsy mandony karamako ato. de hoana ihany ko ary ny am'laty lasa koa elahy mandeha any aorony netan-keliny lahy de lasa elahy mandeha any tsy misy an'izany ninanina zany tsony koa ato aminay sady miditra tsy leratsy lehibe any talona tsona nefa ny andevon'indray no mamaly ay ve ianao ry madama efa noroasin'ireo tato koa? Endry zily fa za tsy halato zany. Madama, dia mbola tsy nisy mariazy dia lao antena mbo mariny. Ary ny soratra efa vita. Sy adano ihany zany. Mety mbola iovy izy satria tiany amato ny soratany. Tiany ianao tamin'izany dia ny soratra nareo hoe fa ankehitriny inona manaka anareo tsy hanao mariazy raha tena misy marina izany fitiavana izany. Vola ve sa fotoana sa zaza? Tio nefa fa ozy ny fiteny any aminay any ambanivohitra an'izay hoe ny zaza fito tsy mahafietrano fa mifana fito mahafietrano. Ka re zay ry Silia. Ka omany ary ny entanao dia andao amin'izay andehantsika. Andao hiara-hiakatra ny ambony ary tsika haka ny entako Fa fao aloha ny ranomasinao ry madama fa iny tia. Azo mena vavinaretana mihitsy ry zareo ahitanao hoe malahelo fa vao mainka ara hitsika io. Iheny ary. Ndao amin'izay. Za manaraka avy ato aoriana fa andao Odio. Midira fa mbola anao inona ihany etiako moa ianao ty? Inona ihany koa ny zily? Anampy ahy izy fa hakanentako izay. Maninona? Chérie ohatrany tsaratsara kokoa raha roa ny mpanampitsika. Ka za zao eto mieritreritra hoe tsy aleo ve tazomina aty ihany aloha izy roa anao raharaha sy taizany zanatsika. Tena hevitra mety misaotra anareo fa aleo andeha izay aza mba sarotiavina moa raha izany izy dia aloha mitranona ry madama. Zily. Alaivo daholo fotsiny izay zavatra ao ato. Tony de tony kio de reto eto any daholo koa tony fatomboky tony fa tsy misy ilana ny tony. Andray natao an'olona tsy miteraka reny andaninandro fa tsy natao anay. Aza mba tsipitsipy ohatran'izao kosa fa simba daholo Aki madama hoe tsy mahalala fomba ty. Azafady ary de adinona hoe tompoko. Ary mba taiza mihitsy koa ary ianao ry mpany nahita nytony olona sauvage be tony de saika adino kokoa. Tsy mba misy hevitra malalaka tsony nga moa ato fa tokony ary hipetraka ane zany zily sy karakainy. Ny fandriana ho alainay ao rehefa avy eo fa matory amin'ny tany nareo. Lambanareo atao lafika raha toka mangatsika Patrika. Aleo kiry ka ty mba ho azy ny fandrinany zary mieritreritra hoe tokony ampinaray eo satria anankiroa ery zareo Maninona tsara? Tsy misy fandrina omena andreo zany tsony ao Omany koa ny fandraisam-bahintsika ane le fandrina ato ihany mantsitsika no irevy rehefa kamo ivoaka. Ary lasa amin'izay loha tony mivoaka manao raharaha any fa mihaino resaky ny mpivady ato fotsiny ka. Tena biby fanamaka endrika tovavy mihitsy raha le kialaka tiakatian-dovy io ka. Ka ianao ihany koa ny tsy azoko hoe inona indray ary nampiova hevitra anao tampoka teo hoe hijanona antsika eto indray. Sady mampiditra ianao no mamoaka tsy azoko mihitsy ka. Ka rehefa nandinika ny ery madama dia misy anjaranao ihany ato ka tokony anao tsy tokony avelantsika ilibaliban'le drakaka be io ato fotsiny. Anjara inona? Rehefa tsoary ny fitiavandry zily dia okizao Iantana be da be roa. Raha izay fananana tsy dia ilaiko loatra. Misy tombony ho azonao ihany anefa ne amin'izao fijanonana ato izao Eny amin'izao mampiasa azao afaka mivoaka tsara mitady asa rehefa miantsenana hoe manana fotoana malalaka. Ka maninona marina mora manontany ny dokotera Dokotera iza? Le dokotera tsara fanahy be iny re dokotera solo. Tena tsara ngeo Patrika raha soloina olona sarika tsisy mahasolo oatra n'iny dokotera solo iny. Mba mankina ry zily Hita fa zany kio. Afahoana tokoa aloha raha mangataka divorce ramse. dia inona tsoa moa no antenako eo fa dia izay zany ko. Ianao no afaka mijanona raha mbola hijanona fa za kosa amin'izay tena andeha. Vao mialy eo madama tonga dia mipitsika koa. Areoka koa izay ty madama ty fa
Efa samy mpiasa koa ngetsika izao e. Azafady, danao elitsy alavitra zila aloha mba mivoaka kely. Samy mpiasa ne zay. Maninona moa ny avakavahana ohatran'izany? Sady mbola sahirana be zay zao fa mandehana aloha de rehefa avy eo miveriny. Ndanao aloha fa iresaka izay. Eny ary. Eo ny aloha kina ry patron. Inona kay no tadiavinao azafady? Nina, mbola vadiko ianao Tsy vitako mihitsy anefa ny mandasy manohatra an'izay angatany ka ty. Fa zao omany ny entanao de mifindrao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Ao ianao mipetraka. Aza omena tsy ny be fahatany fa mba te-hana taranaka. Tsy misy ka. Tsy te hainao an'izay fanazavana na zavatra hafa loaka ny vavanao tsony tonga de mifindrao ianao rehefa avy eo. Dimy volana zay ny ainany ka ty tato aminay. Toy ny miainany anaty fanandevozana mihitsy izay zily rehefa hoe izy izay no hoe ato an-trano. Efa be voky izy amin'izao. Tena zanako Patrika marina ve? Kely ny finoko. Atoko moa tsy afaka miresaka amin'ny Patrika mihitsy fa tonga de maty vono sy daroka miampivasavasa. Tsy te ampitsoboka ambadiko kanefa na izy ihany koa zao efa miova be mihitsy ihany koa. Tena faly mihitsy zary ka tia nahazo andria. Tay zary tamin'ny orany tona. Ka ianao tsy navariana tany amin'ny tany karakainako. Nilemaka ny lalova potsiny. Zany aloha ihany fa aiza zany no asiantsika ny efitrano ity zazakely ity rehefa teraka. Mbola miara matory amintsika izy aloha mandra-pahalehibe. Anao koa. Ny zanabazary vao teraka de mahazo hevitra mitokanako. Sady homantsika melobe ny atongavany mihitsy n'le efitra keliny. Zao ngetsika de tokony hanomana an'izany Ka ho ataotsika ay zary. Ka mety vera ao amin'ny efitra ny fandraisam-bahiny ary ohatra. Io no tsaraina tsara de homanina tsara ho azy. De ho aiza indray zany Nina? Zay olona karakaina kely io ve? Miara mipetraka amin'ny zily amin'izay re izy Mety ary zany. Fa zao ahoana ke? Aleo aloha hiara-toro kely amintsika ny zazakely. De efa feno herintaona izy vao mitokana efitra. Afaka tonga de homantsika eny anefa ny efitra kely. Bazay ahay. Ao biso kely mihitsy aloha amin'izany sheriako ka. Terovina ianao zany no hanala ny kala tsy mamokatra ao io? Zao de zao ihany ko. Mandehana re, ankena. De. Ao avy. Mandroso. Zao indray no vao mba nandika ny varavarana misy ahy io fa misy inona hoany? Ajanony aloha le enao. Raha miseho efa ho dadany zaza afaka kelikely. Fantatro angam zany Efa fantatro ka. Tsy manome hevitra ianao fa meno aloha. Tiako isoratra amiko ara-dalàna ny zanako. Tiako tsy oroninninina. De inona ho zany tianao atongavana? Nina, amboary ny etanao de miray hevitra mizily amin'izay ianao manomboka izao. Ilainay ny trano hanamboarana hevitra ho an'ny zanakay. Ory Patrika. Fa tena azonao antoka ve nefa fa zanakao marina io? Aza mambola eritreritra tsy atao andohako ato ianao. Fantatro izay nataoko de fantatro ihany koa izay mbola ho ataoko. Saika adiniko. Ny hevitra zily efa tsy ao amin'ny nahalalànao azy tsony. Ao amin'ny lefitra fitoerana entana kely ambadiky ny varavaranao. Manarak'izay tiako isoratra amiko ho any zanako taminao teo. Ka tia nefa ny reny ny fatsy anao ka noho izany tsy maintsy isoratra zahay. Tia ny taratasy fangatahana fisarahana. Efa nysony avoko iny fa miandriny anao sisa. Tena zay ve ny tianao? Efa no alaliniko lalina fa tsy natao efa meno mihitsy sika. Ka tia ny tiako sady oko fantatrao fa efa 2 taona zay ny arahanay. Efa nahazo an'izay ny tadiaviny zay io. Fotoana lany fotsiny ny arahana taminao. Andeha irevirevy kely aloha zay fa sonoavy ny taratasy iny alaiko rehefa miverina zay. Eny ary rehefa zay no hitanao fa mety.
Ary mba inona koa mba nataony lehibe vao maso be iny to amin'ina tao? Aloha misy aloha jereko ka. Nina? Fa maninona ianao mitomany be ohatran'izao Nina? Atao inona re ireo entany reo Ao fa tsy antany tsony ary ao ahy Ao fa piko ianao. Zilya. Ahoany? Ao mba ataovy ao anaty baoritra reto entako reto Zilya. Andeha. Ohatry. Fa ho aiza ianao ry madama? Fa inona ny zava-nisy tato e? Hitanao io taratasina divorce io. Divorce? Inona zany? Efa nisoniafiko izy io dia miao andramose anareo. Za andeha. Za koa anaraka anao ry madama. Milanao zareo. Aloha zareo sahirana eo. Anaraka anao ao. Zilya. Mariny. Dia ho aiza nefitsika? Mandeha fotsiny any aloko. Asa saika ho aiza madama? Any amin'izay tany mahafaty any fotsiny. Ay. Ry madama. Madama ho ah. Tena torana mihitsy ve anao madama? Inona reny ataoko Andriamanitro? Le babakoto ratsy iny any na tonga an'izao. Ry madama. Madama. Tena le hoentiko eny amin'ny hopitaly ianao ka. Tsy misy zavatra haiko mihitsy ny amin'izao mariny. Ry madama. Fa misy inona mihitsy andry Zilya? Tantara lava be re zany ry dokotera fa manao ahoana aloha izy ao Efa mihatsara fa tokony ho antsoina aloha ny vadiny. Vadiny izy tsy manambady tsony ine io zao ry dokotera. Fa ahoana? Ka ny fisarandry zareo ihany moa na tonga nina oatra aniko. Zany divorce nangatahany Ramose moa manga mifotsiny. Efa manataranaka hony izy efa tsara vady hony izy ny sisa sy ny sisa re mangamangana amin'ina reny anie ry dokotera ka vokatry nataon'le raty saina iny daholy. Ndray. Hitanao koa io nifiko bangy koa. Mba niaro amin'ina tamin'izay fa mivazavazan'le tavatsovaly be iny. Tonga tena siny tamin'ny vodikirariny izay mandeha dia niala ny nifiko. Za tonga dia deo amin'ny devant be mihitsy verangala izy ry dokotera. Dia mbola any ihany zany nareo mipetraka? Efa dia ny andeha mihitsy zay io izy torana io Efa voamana daholo ny enta-kelinay. Dia ho aiza zany nareo zao rehefa mivoaka eto? Mbola tsy fantatra mihitsy ny amin'izany ry dokotera. Zao ary. Misy efitra malalaka ihany ao an-trano tsy misy mipetraka. Atsokony eny aloha dia teneniko izy andeha fa ny Erika Sofia ka anao aty dia miaraka nareo makany an-tranonareo. Tena misaotra betsaka anao ry dokotera. Alaivo ny entanao sy ny nahy dia eto any an-trano. Ineny no anorin'ny efitra nasiana ny entanareo avy eo. Mety aminao? Misy an'izany aiza indray moa ry dokotera. Tena misaotra anao indrindra. Orikala tsy mamokatra tia. Fa ahoana reto entana mikorotana be reto Inona reto? Eno Efa nomena fotoana lava be ny nareo Zilya primanareo an'reto fakofakon-javatra reo reto dia mbola tsy voalamina ihany. Torozoro. Ny tena marina andeha zay fa asio fanajana kely aiza Nina? Nina zany tsy hitanareo ato tsony Fa namono tena nga? Tsy namono tena izy fa mivononareo. So ihany fa tsy maty. Aza mifanendrikendrika kely eo aiza izy zany zao? Any amin'izay makarakara azy any izy Avy aloha azy hitona nyreto entana reto fa maika ka. Io ambony latabatra io ny afatra farany napetraka madama anay. Ary izy ty banty. Ekipa solide anay reny raha tsy malalinareo Inona moa fa dia lasa tsy nroana zany ianareo ka mandeha any mitady asa koa be dia be. Ary iny zany taratasy napetraka Nina zany? Ny fisarahanareo re rapa. Tsara kosa zany kio. Ka dia toa mengaikaingana ny koa reo entanareo reo fa mamofona faharesena be izy zany dia maza ho fafiny mitody paty aza manody fa nitody piti mandiava. Tadio anefa fa nitody tsy misy fa ny atao ihany no miverina rapa. Roa volana sisa dia ho feno heritaona sahady mipetrahanay tato aminareo ry dokotera. Nafinaritra foana ny fiarahany na ineny aza tena satranao mihitsy. Sany mihitsy. Izay indrindra no isaorako anareo re dokotera. Ny saiko lazaiko anao dia hoe efa miasa ihany aho aho zao.
Efa salama tsara ihany koa. Tsy tiako ny antehitra lava manolona. Anatra ho ary ny taloha reny. Dia saika hiteny aho hoe rehefa mahita toerana afaka hifindrana aho dia angamba andeha ka aleoko ihany aloha mampilaza aminao mialoha. Dia misaotra betsaka fa tena tsy ho voavalinay mihitsy ny soa nataonao ry dokotera. Fa tsy tamana ato anga ianao. Nisy zavatra tsy nentina ataonay taminareo. Eny e, mety hoe tsy tsara daholo ny zavatra nataonay kanefa mba miangavy ary mety e. Azy ilozan'izany re zay fa efa tena zatra miaraka aminareo e. Saingy raha toa moa ka efa zay ny masaka tao andohanao, inona tsony moa no azoko atao? Tsy nanao ratsy taminay renao dokotera. Tena diso tsara fanahy loatra indray aza. Somary sanganiana sy menatra ihany anefa no isika hoe tsy mpifaninifanina kanefa dia miara-monina sy mifampisara ny zavadrehetra ato. Raha ho avy ny fotoana hitondra izay mety ho vadinao ato ianao, tsy ho hafahafa ve ny fifeferana an'izany? Okizay, tsy mba tsapanao sy hitanao mihitsy ve hoe fitiavako anao no nahatonga ny nananao an'ireny rehetra ireny e? Ninitsy ny teny taminao ny fitiavako mihitsy aho fa sao dia izany no ampandehanao. Androany nefa dia sahako miteny an'izany satria tiako ianao. Tena tiako. Dokotera. Ajanony amin'ny mihitsy aloha izany dokotera izany. Efa hitako amin'ny fiteninao sy ny fijerinao ary ny fihetsika fa tia ihany koa any ianao e. Tsy hoe tsy mpifaninina tsika niarana tato fa mpifankatia mifampamenatra fotsiny. Azafady raha toa ka mivatam-batam-piteny be mihitsy amin'ny teny an'izany aminao satria tena tiako ianao. Sainao tsy tia anahy? Tsy hoe tsy tiako ne ianao e. Fa matahotra. Hitanao ihany ireny zava-nisy ireny? Nina, iverinao fa mitovy amin'ny Patrika ve za? Sanatria. Tsy hanome toky anao satria ny toky fitaka fa ny atao no hita. Efa trano nahalalako anao voalohany ny tianao saingy lasa ny Patrika moa ianao ka inona ny azoko natao? Tena faran'izay tezitra sy nalahelo fa nampijaliany tany ianao ka nitady izay hevitra rehetra hanampianao. Soa ihany koa aloha fa teo zily e. Tena fanomezan'Andriamanitra ao antsika sy anao mihitsy izy iny. Zay aloha fa andeha hiasa dia eritrereto tsara. Tiako foana ianao ninona fa napahakevitra ao. Miomana sao taro ihany koa ianao e. Zany efa vita homana e. Ndao ary araka dia ny andalana toizana ny resaka e. Zily mbola varianao amin'ny eny ao. Ndao ary. Katy. Ahoana e? Matory angajaza. Avelo anao fa enjana be ty. Fa misy inona? Hitanao, nandany vola betsika tao anatin'ny 5 volana sesy zay. Zara raha misy vola kely sisa ao mitahirintsika ao amin'ny banky. Inona no atao? Tsy mahalala an'izany ary Patrika. Zay mianaka tsy mahazo miafy izany. Midemery dia ianao fa tsy mahavaky loha amin'izany Tsy maintsy ho alaiko daholo ve izany ireo ambona tahiry kely ireo e? Atao inona? Sao dia adinonao ary fa ho avy aka ny volana eo anie ny tompon'ny fiarano vidinao io raha afaka pitso e. Ka ampy an'izany ary velo ny volany. Mbola tsy ampy. Bon, alaivo le tahiry dia mindrama volany amin'olona aloha amenona azy. Voatery tsy maintsy hanala-piasa ao amin'ny orinasa ihany koa zaniko. Nahakatinao azy io tsisy olana ka. Manokatra indray tsika amin'ny manaraka. Ianao ve adaly e? Izany no marinako. Io no lofosanay mivady hatramin'izay ely izay. Ka nahoana anao katona? Izay mivady? Zany izao ny vadinao ry Patrika. Idio any mihitsy io fa mila manokatra ho antsika manokana tsika. Izay fa taitra ny zaza. Inona rehetery lanitra? Ny zaza marary. Izay mivady tsy anasa. Ny orinasa tia mikatona. Aiza no ahitana vola? Iny no misy dokotera nivoaka avy tao misy mianaka. Miaraka amin'ilay zaza marary ato anga ianao? Eny tompoko. Manahoana izy aho dokotera? Zany ndainy. Tena olana be Olana be? Tsy ampiraha izy.
ianao rainy zao no antenana mitovy sokajin-draminy satria efa nijerena teo fa tsy mety ny anyreniny. Ho any zanako. Eny dokotera vonina. Inona zany zao no atao? Akan'le raha aloha zany tsika de avy eo no mividy an'reto fanafody reto. Ay. Mandrosoa aloha ianao de andraso kely vetivety a. Tena enjany ty. Lafo be daholo reto fanafody asain'ny dokotera ho vidiny reto. Aiza no ahitana vola? Efa iny dokotera. Vetivety marina izany. Lasa saina be raha misy zany a. Mafy le fiainana dokotera. Avy eto aminao eto zao de andeha varotra entana hividianana fanafody. Tena sahirana ane izay dokotera e. Samy sahirana daholo ny olona rehetra amin'izao raha misy a. Maherezy ianao. Tena mampalahelo mihitsy ny rangahy iny ka. Mitotitoto kely ohatran'ny reny. Tsy mba misy olona afaka hitarainana mihitsy. Ny akanjo rovidrovitra, ny tena tsy voakarakara tsony. Ny tena mahagaga dia io lehilahy mipetraka ao amin'ny vady aman-janany io foana. Mibaikobaiko sy miseho mandidy azy fotsiny rehefa mba tonga ao. Amin'izay rehefa mba taratara kely ny sakafo na tsotsotra dia fimenomenomana ohatry ny inona no ataony. Lasa saina be ny solo zany e. Hitanao ve iny lehilahy mahiny voaka tato iny? Ie, hitako mihitsy iny. Fa maninona? Tena mampalahelo izy iny rinina. Fa ahoana lesy? Andeha varotra entana hoany izy hividianany fanafodiny zanany aloha. Ny sakafo atoandro amin'io mbola ho karohana daholo. Zany? Hitako tena miasa saina mihitsy izy tato. Ka zany rehefa raim-pianakavianako. Ary angamo izy iny tsy miasa e. Tsy miasa izy ony e. Tia ny taratasy momba n'ilay zaza. Misy ny momba ny ray aman-dreny ihany koa ao. Eo e. Ty. Oay. Solo a. I Patrik iny. Inona? Anarana mitovy kosa ngambe. Tena marina e. Ka ty ihany koa ny vadiny. Fa ny sinina ary. Inona zany zao nataonao? Tsy haiko. Ho ampitsika izy? De tsy mampaninona anao ve zany? Rehefa madio ny saina tsy maninona na mahafanoloton'izay nampahory atsika azy e. Tsy fahavalontsika izy fa nampiray atsika. Marina k'i zany a. Aza mamala ratsy ny ratsy fa valeo amin'izao ny ratsy. 3 volana zay sika nitaty amin'ny hopitalatra ka dia efa salama tsara tsiorokely dia efa afaka mivoaka amin'izay hono sika. Ka mandehana renao tonga dia mody. Tendry daholo ireo entana rehetra ireo fa ho avy eo zao fity dia izy no tondranay mianaka hody. Petraka any amintsika amin'izay mantsy izy manomboko izao fa voaroaka ny tompo-trano nony. Anga dia tsy mahita olona ndray azy mihitsy ty fidifidinao ty zany e. Anga dia tsy mahita olona ndray azy mihitsy aloha zany fidifidinao zany e. Isika anie zao atao anaty fahasahiranana e. Aza ilikilika ohatr' izany ny fidiko a. Meilleur ami ako iny. Zay misy ahy dia tsy maintsy misy azy. Zay hoaniko dia hoaniny. Miara maty amin'ny Palestina izay. Zany tokoa moa ka ninona? Zany mihitsy ny marina ka. Izy anie ny talohanao e. So dia mba... Tsy haiko izay heveranao azy fa izay fotsiny e. Ho avy hipetraka ao amintsika fidy. Teboka. Tsy maninona ary. Amin'izay ihany koa mba hanampy antsika izy indrindra amin'ny resaka arabola fa tena sahirana mafy. Maninona? Tsy hamelona antsika angeno ataony ihany e. Anao inona fotsiny ianao? Tsy mahay manaja vahiny. Leo ary aloha andeha. Dia antsika amin'ny resaka tsara. Ka rehefa tonga any ihany ary ianao dia atokany ao anaty valizy samihafa ny entanao sy nenay mianaka fa surprise be ho maninay ho anao e. Lasa ary Patrik, ivoakandroany anganareo? Tsy zany ho fa ny raha nisoraka ty any mianao an'ity invitation ty. Sahirana be mantsy izao dia
Zay no antony hoe zany nakaty. Nambady zany ianao? Ie. Azafady, tsara tsodrany dia marena tokantrano sambatra. Tongava soa ny andro malaza. Misaotra. Herinandro sisa dia ho tonga le andro malaza ho antsika rory na. No ary solo. Efa fahomana daholo moa zany rehetra e. Way, ny akanjoko sisa. Ka gaga aminao ako. Ny vehivavy matetika ny akanjo zany ny tena mamaky anazy. Ny anao nefa to tsy misy asanao lony amin'izany. Efa andeha mihitsy re izay zao e. Mbola nampitovy prix fotsiny izay hatramin'izay ko. Madama. Ory madama. Misy olona mitadinareo. Efa andeha tsika izao ry Zily fa aleo solo mandray azy a. Mandany ary nareo raha andeha. Fa iza nefa zany e? Olona tsy dia metimety aminao izy ato ry madama. Fa iza ho azy zany? I rapa e. Patrik. Efa tsy babakoto be tsony izy eo fa efa rajako tsy ampy-akondro mihitsy. Efa lasa namana ela tsy izy amin'izao fa mpandrosoy a. Ay ve? Avelana iresaka aloha nareo ry solo fa tonga dia andenga amin'izay a. Any anaty fiara ny andry any Zily a. Ie madama. Arabaina ry izy roa. Misaotra e. Misaotra. Mitia lafity vavy. Laingako zany fa enjana be zany amin'izao fiainantsika izao fa ataovy telo lahy na telo vavy ihany. Zily koa zany. Tena marina. Anomboka indray ianao a. Patrik. Modi ianao fa ay ianao zao fa tsy ho anizaniza tsony. Ka ty, inona anao le anao aty? Toriko ianao hoe lehilahy mpandositra didy raha tsy mivoaka miaraka amiko ato zao dia zao. Efa tsy vadinao tsony aho. Andray? Tsy orindray, vonona foana hanome an'izay ilainy tsy araka izay tratrako na dia tsy zanako azy. Ahoana tsara? Ka ianao mipetraka any an-trano mihitsy no ilaiko e. Arika ty a. Efa fisarahana tanteraka ny dikany ny divorce nangatanao iny. Sanakaizy fidy. Ndry mihitsy ry kala totombitany ity no mahatonga an'izao rehetra izao a. Azafady kely madama. Avelanao mivadika fa tsy misy idirany mihitsy zany. Niditra tamin'ny makarakara ianao dia nivoaka tamin'ny Clodoka. Aleo anao mandeha fa manakirotana fotsiny. Aiza zao ny zazakely? Ahoanao inona e? Ay iny. Toriko ianao raha ny zanako no ataonao atsirambonany a. Fa zanakao indray nga hony Oka zay e. Tena oka zay. Ndahana amin'izay ianao mandeha andro madama be fa mandoto raha fotsiny a. Mitody tsy misy fa ny ataonao verony zao. Tsy mipitimo mahazo anao ka soa mamindra aty. Ataovy anatra ho an'ny amin'ny sisy reny. Aza rarotina mifahatsorany hafa soa ananatsiny mazava aminao zay. Norenesinao teo tsy nipitia. Nosoratany ando fitiavana. Novelomin'ny Vantsoa, Lemeky, ary Liva, Ony Miajanirina, ary Tahina Nantenaina. Nandray feo Tovy Razana Mamonjy, Nana Totosy, Ony Miajanirina.